miarabanao ny tokantrano manaraka ny météo-tsika ny sary azo tamin'ny zanabolana efa hitantsika amin'izao sary zao fa somary efa miakatra tsikelikely zany zao ny raona izay tombanana tondra tandrivindraona ho an'ny avoatany sy ny ilany andrefany nosy tamin'ity androany ity. Ho an'ny rapisy kosa dia mety akasika ny faritra Analamanga ihany koa sy ny any amin'ny tendrony avaratry ny nosy izay orana tandrivindraona mety araikotroka izay ny any amin'ny fiandohany herinandro vaovao kosa nefany dia ny ilany atsinanany avoatany no saika iaina an'izay fa miverina maimaina ny andro zany ho an'ny any amin'ny ilany andrefany nosy. Raha ny maripana kosa ny maripana ambany indrindra no somary atsapana fiakarana ho an'ny avoatany sy ny ilany atsinanany nosy. Ny any andrefana moa zany dia mafana tanteraka hatrany ny andro atao anatin'ny 3 andro ho avy izay. Toy izao ny toetrandrontsika ro an'ny rapiso vao maraina dia somary mbola isy aloha ny raona amin'ny faritra Melaky sy Menabe ary koa ny faritra Bongolava iny miaina an'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Iorombe sy ny atanin'ny faritra Anosy ary ny atanin'ny faritra Atsimo andrefana misy ihany koa ny tandrivindraona mety andalo any amin'ny faritra Analanjorofo sy ny faritra Atsinanana iny zany ny ambiny aloha zany maimaina fa ho an'ny rapiso tolakandro dia tombanana isy ny tandrivindraona mety araikotroka ho an'ny faritra Analamanga, ny any Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, Moromania, Matsiatra ambony, ny any amin'ny faritra Iorombe, ny atanin'ny faritra Menabe sy ny any amin'ny atanin'ny faritra Atsimo andrefana mety mahazo zay ihany koa ny any amin'ny faritra Sofia moa zany. Marihana fa somary mafimafy ny rivotra alohan'ny trangany zay orana tandrivindraona araikotroka izay moa zany amin'ireo faritra miaina an'izay. Ny ambiny kosa dia maimaina ny andro indrindra moa zany ny any amin'ny tapany avaratra Atsinanana miverina maina fa ny any amin'ny morontsiraka ny faritra Vatovavy sy ny Fitovinany ary ny Atsimo Atsinanana torak'izay koa ny tapany atsimon'ny faritra Atsinanana kosa dia mandraondraona mety hisy any ny tandrivindraona ny ariva moa zany tena mety hitrangany zay na ny alina raha ny any amin'ny morontsiraka Atsinanana izay. Ho an'ny maripana ho vinavina amin'izay rapitso izay eo amin'ny 9-20 ny ambany indrindra ho an'ny avoatany. Ny morontsiraka kosa dia eo amin'ny ka hatramin'ny 13 degré Celsius zany ny maripana ambany indrindra. Ny ambony indrindra kosa raha ny avoatany dia tomanana miakatra hatrany amin'ny 30 degré Celsius aloha zany ho an'ny avoatany izay. Ny any amin'ny ilany atsinanana kosa dia mbola eo amin'ny 19 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ary mahatratra hatrany amin'ny 17 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritry Betsiboka any zay. Ho an'ny andron'ny alahady dia misy hatrany ny tandrivindraona ny tapakandro ariva izay arahana tafiditra hatrany moa zany alohan'ny tongavan'izay oran'izay ho an'ny faritra Analamanga, ny any amin'ny faritra Melaky, Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, ny atanin'ny faritra Atsimo andrefana sy ny any amin'ny faritra Menabe iny torak'izay koa ny Moromania, Matsiatra ambony sy ny faritra Anosy. Mitatratra aty amin'ny faritra Atsinanana sy Vatovavy, Fitovinany ary ny faritra Atsimo Atsinanana izay ny alina zany no hitrangany zay ihany koa ny morontsiraka Atsinanana mitohy hatrany ny tandrivindraona any amin'ny tapany avaratra Atsinanana zany hoe ny faritra Savasy, Analanjorofo ary ny faritra Sofia ihany koa dia miandry tandrivindraona. Ny ambiny dia mandraona mitsokotoko amin'ny ankapobeny ny maripana ho vinavina amin'izay andron'ny alahady izay dia eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 9 aloha zany ho an'ny avoatany ary mahatratra 17 ka hatramin'ny 20 kosa ny ambony indrindra raha ho an'ny avoatany ihany. Ny any amin'ny ilany atsinanana kosa dia misy fiakarana ny ambony indrindra satria dia 17 ny any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana sy ny manakaiky ny faritra Anosy ary 30 degré Celsius kosa ny any amin'ny tendrony avaratra. Ny any amin'ny ilany andrefana dia mbola mafana tanteraka ny andro mahatratra hatrany amin'ny 30 degré Celsius ny atany ary mbola tafiakatra hatrany amin'ny 17 degré Celsius eo an'ny faritry Betsiboka iny zany. Amaranantsika azy ny andron'ny alatsinainy mitohy hatrany ny tandrivindraona ny sisa mahazo azy nefa dia ny aty amin'ny faritra Sofia, ny faritra Laotra Mangoro tomanana azy izay ihany koa ny ilany atsinan'ny faritra Analamanga sy Vakinakaratra ary ny faritra Moromania sy Matsiatra ambony iny. Miaina an'izay ihany koa ny faritra Vatovavy, Fitovinany sy ny any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana ary koa ny distrikany Taolagnaro mandraondraona ny andro amin'ny ankapobeny. Ny any amin'ny atanin'ny faritra Melaky sy Bongolava ary ny any amin'ny faritra Betsiboka iny. Ny ambiny kosa dia maina amin'ny ankapobeny raha ny maripana vovinavina amin'izay andron'ny alatsinainy izay eo amin'ny 17 sy 20 hatrany aloha zany ho an'ny avoatany torak'izay koa ny any amin'ny ilany atsinanana 19 ka hatramin'ny 30 degré Celsius. Ny any andrefana kosa dia misy fiakarana kely zay ho an'ny atanin'ny faritra Atsimo andrefana eo amin'ny 30 degré Celsius eo manakaikaiky ny Sakara iny ary ny any amin'ny tapany avaratra andrefana kosa Betsiboka dia mbola mahatratra 17 degré Celsius hatrany ny maripana vovinavina mandritry ny 3 andro zany mipetraka hatrany zay any amin'ny faritry Betsiboka iny. Amaranantsika azy ny tany falotonrivotra nisy teto Antananarivo nandritry nyity herinandro ity mbola mitohy ny tranga fiakaran'ny falotonrivotra izay hita teto Antananarivo nandritry nyity herinandro ity manatombo avo efatra enina avo dimy eny akory ary zany ny fetrany OMS ny rehetrarehetra voaray. Raha ny mandrafitry ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro kosa nefa jerevana dia vinavinaina mbola hijanona ambony amin'ny ankapobeny izay tany falotonrivotra izay koa mila mitandrana hatrany ireo olona rehetra
indrindra fa ireo olona marefo amin'ny fahatoan'ny rivotra. Izay ny meteo antsika tamin'ny tian'io ty ara-pisinay fotoana manaraka velomata.